Tetikasa efatra nahazo loka sy fanohanana avy amin'ny ministera ny fampiroboroboana sy fanovanany Aitao Arakajy-Mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra tamin'ny fifaninanana hackathon karakarain'ny ministera. Tetikasa izay miompana amin'ny fampiasana ny Aitao Arakajy-Mirindra hanamorana ny andavanandro ny mpianatra sy ny mponina amin'ny ankapobeny eo amin'ny sehatra ny fitantanan-draharaha-mpanjakana. Natolotra ny ministra ny fifandraisan-davitra Androana ny loka tetsy amin'ny Arteka Andotapenaka. Nateraka Tomafy sy Njara Randriantsoa. Ny ekipa Takamoa izay manana ny tetikasa fanamorana ny fahazonany équivalence en diplôme eo amin'ny asa-mpanjakana no nahazo ny loka sokajy coup de cœur tamin'ny fanana hackathon no karakaraina ministera ny fampiroboroboana sy fanovana ny Aitao Arakajy-Mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Isorohana ny filaharam-be sy ny fandaniam-potoana no anisan'ny antony namoronan'izy ireo ny tetikasa ka misandrahaka manerana ny nosy. Afaka manao demande d'équivalence tsy voatery miakatra ty Antananarivo fa ny ataony dia manantona ny poste akaiky anazy indrindra izy dossier physique hoentiny ao amin'ny poste mba ho enregistré ny en poste fa apetraka ao amin'ny poste dossier physique dia ny système ahafahana enregistré ny dossier misy vérification na diplôme misy fangatana mombamomba ny olona dia eo dia efa tonga aty amin'ny foko ny dossier numérique fa ny dossier physique mbola ny ego fa tsy maintsy alefa amin'ny poste foana nefa ny dossier physique mba ahafahana ny facilité ny digitalisation sy ny ahafahana vérifier authentification dia izy fa ao même temps zay zany afaka miasa ny amin'ny foko traité ny dossier numérique eo ihany mba eo ihany dia mivoaka dossier physique les demandes d'équivalence. Loha-hevitra telo izay mahakasika ny fandriam-pahalemana fifamoivoizana ny asa-mpanjakana sy ny fampianarana ambony no niompanany ny hackathon no karakarain'ny ministera. Tanjona hoy ny ministra tompon'andraikitra ny hanatsarana ny fitantanan-draharaha-mpanjakana sy ny ompanany tetikasa amin'ny andavanandro ny mponina ary anisan'ny tokony voakasika amin'izany ny any amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ireo tetikasa ny ireo tanora ireo. Ary afaka mifameno tsara ireo tetikasa efatra nandresy tamin'ny fifaninanana. Nanjaran'ny fanjakana dia ny manohana sy manome tosika ireto tetikasa ireto mba hiroborobo. Fanjaranay fanjakana ihany koa zany no manampy anareo ray amin'ilay resaka ohatrany hoe garantie na parrainage fa misy etsy amin'ny etsy andaniny sehatra tsy miankina rehetra ao anatin'ilay système écosystème numérique zany izay tena hoe atosikintsika mafy mihitsy amin'izao fotoana izao. Ary zany nanovana an'izao hackathon zao hoe anampy anareo izahay anokatra varavarana ho anareo izahay misy programme ohatra zany zao fiarina any koa zany no ho apetrakitsika miaraka amin'ny fiarina fa tsy fiarina irery ao anatin'le accompagnement an'le écosystème na start-up digital. Ny banque iraisam-pirenena manampy atsika misy projet hoe PIC 3 zay projet intégré de croissance nahazo 150 millions de dollars ny fanjakana malagasy manomboka amin'ny titon'ity ao anatin'izay misy ny hoe ahoana ny renforcer ny écosystème ny start-up digital eto Madagasikara. Ankoatra ny Takamoa, ny ekipan'ny Vezo izay namorona ny tetikasa misahana ny rindran-damina ho an'ny mpianatra, ny Delpa izay manana tetikasa momba ny asa-mpanjakana sy ny tetikasa fanamorana ny fahazonany diplôma dia anisan'ireo tetikasa mendrika tamin'ity hackathon 2024.